Fifaliana trano imbonatsika eto Tran'Andriamanitra amin'ity maraina ity 2 Aogositra taona 2024 ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fiarahamandinika soratra masina anio ny Salamo 5:7 andininy 7:30 hatramin'ny 4:70 no iombonantsika ho teny fiantsona. Salamo 5:7 ny andininy 7:30 hatramin'ny 4:70. Mitsangana ary iantso sy hideran'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, marina ianao Jehova o, ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maharitra aina ny fahasarom-piaroko, satria nanadino ny teninao ny mpandrafia. Voazatoetra tamin'ny memo ny teninao, ka dia tiany ny mpanomponao. Kely aho ka natao tsinotsinona, nefa tsy adonoiko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterena no nahazo ahy, ny didinao ny firavoravoko. Ny fahamarinan'ny teny vavolombelonao dia mandrakizay. Ampianaro aho mba ho velona. Amen. Aokisika hivavaka. Marina tokoa ianao Jehovah Andriamanitray, ary mitondra anay amin'ny lala mahitsy dia mandinika anay. Ary raha tonga eto antranonao izay amin'izao maraina izao dia misaotra anao satria mandray anay amin'ny tanam-pitiavanao ianao, na tokony ho atosi-botanana azy izahay noho ny tsy fahatanterahanay. Indreto miondrika amin'ny mpanetretena eo anoloan'ny azo fijalian'i Jesosy dia mangata-pamelana, ary manetretena koa satria fofisainana dia mangataka mifanainao masina manga ny fiangonanao hitarika azy indray amin'ny fiarahamandinika soratra masina amin'ity fotoana ity. Fenoa ny fanatrehanao izao fotoana izao, amirapiratra ny voninahitrao, ary ahery sy hitombo hiorina amin'ny finoana ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ndiary iarahantsika mamaky ny Samoela voalohany 9:40 andininy 4 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Samoela nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao Betlehema, ary nitsena azy amin'ny kovitra ny olona teo an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va no hiavinao? Ary hoy izy, fihavanana. Avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova, hamasino ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra, dia no hamasino ny Jese sy ny zanany, ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary noho ny tonga ireo dia nijery ny Eliaby izy ka nanao hoe, nivoazotry Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avy ny tsanganany, fa efa nilaviko izy, fa tsomba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova. Fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantson'ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'ny Samoela, fa hoy izy, tsy ity no nofidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo ny Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no nofidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samoela, fa hoy Samoela tamin'i Jese, tsy nofidian'i Jehova ireto. Ary hoy Samoela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa, fa miandriondry izy. Ary hoy Samoela tamin'i Jese, maniraha akazy fa tsy hipetraka inona sika ambara-pahatonga ny eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana osory izy, fa io no izy.
Ary Samoela nandray nitandroka feno dilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahany, ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangany Samoela ka nakany Rama. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no famarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Ny fitiavanao Andriamanitra ny hahafahanay miaraka amin'ny soratra masina amin'ity maraina ity, ary dia asehoana indray ny fahasoavanao, meo anay ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina, ahafahanay mitrandraka ny teninao ho fivelomanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petrahinareo ry havana. Samoela voalohany voatsely zany ny rahantsika, dia inona ny tadidy momba ny Samoela voalohany? Raika amby 30 ny toko. Inona koa? Nanosorana ny Davida ho mpanjaka. Avy hatrany ve sao dia misy talolohan'izay? Niantsona ny Samoela ho mpitsara. Saoly, zay vao Davida. Samoela moa zany atao hoe teteza mita, sady namarana ny mpitsara izy no niditra amin'ny mpaminany sy vanim-potoana ny mpanjaka. Da ho ary sika, inona koa ny manamarika ny bokin'ny Samoela? Nandavana any Saoly. Dia inona koa? Inona ny dikany hoe tsy maintsy? Eo ana koa ndao ary eo ambany masitsika ny taratasy ry havana. Toko 230 ary nosoratana manodidina ny 550 talohan'i Jesosy Kristy. Mamaritra ny tantara ny tranga ny taona 770 hatramin'ny 550 talohan'i Kristy. Tokony ho 4 taona zany. Tsy 3 ny fetran'le zavan-tranga. Zato taona latsaka efatra. Zavatra nitranga tao anatin'ny taonjato anankiray no tantaraina ao amin'ny Samoela voalohany. Ny Samoela faharoa dia mitantara ny fanjakan'i Davida. Manontolo dia inona ny zava-nitranga tao? Araka ny voalazana matsika, nanomboka teo amin'ny fahateran'ny Samoela sy ny fiantsoana azy ny fisian'ny mpanjaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely, nanosorana ny Saoly, ny fidianana ny Davida sy nanosorana azy ho mpanjaka. Dia hitantsika ao izany olona mpianakavian'ny Samoela, zaza nangatany Samoela, nampirafy ny dadany satria tsy niteraka hiana reniny. Olona anara-pianakaviany zany le tsy nahatelik'anina mihitsy hiana, dia nivavaka izy dia voavany olana io. Tena fampianarana ao antsika hoe tena fanafodin'ny fahakiviana na ty farankisosina ny depression ny fanatonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tsy hitantsika mihitsy ny vokatra izany. Hitantsika koa ny olana teo amin'ny ankonan'i Ely mpaminany. Ireo moa le atao hoe mpaminany tranainy. Naninona izy? Ny zanany dia tsy mba nanahaka azy fa fanetry be, manangona rakitra fotsiny dia mihinana ny hena atao fanatitra. Izany nataony. Vokany ny antson'ny Samoela Andriamanitra.
niantsony Samuela Andriamanitra. Olana rankonana anankiroa zany nitatsika ao ny anankiray olana teo amin'ny fiainam-pianakaviana, ny anankiray olana ara-panahy teo amin'ny mpaminany Ely sy ny zanany. Dia niorina ny fanjakan'Israely. Ao anatin'io Samuela voalohany io no ahitantsika ny fandresena any Goliata. Hitantsika eo amin'ny fametrahana ny texte mofinainantsika fa voanosorana ho mpanjaka i Davida dia tsy niteriterina teo amin'ny seza fiandrianana fa tonga dia Goliata be nitsena azy teo, tonga dia ady tamin'ny Goliata. Zany tena tantara tsy tokony atonana, tsy hoe nosorana ho mpanjaka ianao dia mpanjaka zao fa tonga dia miatrika ady ngeza be ianao. Dia ankoatran'izay moa zany ato amin'ity koa efa andresantsika tamin'ny farany no ahitana ny voambolana voalohany hoe Mesina ny voahositry Jehova. Ny voahosiny eo amin'ny Samuela voalohany toko 2:10. Ndao sika andeha vetivety amin'ny drafitry ny boky. Hitantsika eo ambany eo fitipitiana toko voalohany hatramin'ny toko 13 dia ny fahaterana sy ny fiantsoana any Samuela. Efa voalaza teo ny amin'ny ana renin'ny Samuela, ny amin'ny zanakely ary ny amin'ny Samuela. Fiantsonan'ny Samuela ao le hoe intia mitenena fa miaino mpanomponao. Ny fizarana faharoa dia ny toko 4 hatramin'ny toko 7. Izay nanafian'ny Filistina ny zanak'Israely ka nangalany ny fiaran'ny fanekena, zany hoe nandrombahany raha amin'izao vanim-potoanantsika izao dia nandrombahany tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana. Tsy baiboly mivelatra tsy misy dikany ohatran'ny hoe sarin'ny fiaran'ny fanekena, fa every hoe voatafika ny fiangonana dia io no norombahany. Fantatsika fa teo amin'ny tantara dia amin'ny baiboly ny zany fanjakana hodorana teo amin'ny tantaran'ny fivavahana teto amintsika. Ny boky nodorana nefa tsy levona sa tsy may tsy levona. Dia nalain'ny Filistina ny fiaran'ny fanekena rehefa niady tamin'ny zanak'Israely izy. Avy eo teradoza ho an'ny firenena Filistina zany dia naverina ny fiaran'ny fanekena ary taorin'izay dia nibebaka ny zanak'Israely vao nandresy ny Filistina. Zay ny toko 4 hatramin'ny toko 7. Fa ao amin'ny toko 9 hatramin'ny toko 12 dia ny fametrahana ny fanjakana. Eo manomboka ny toko 9 andininy vitsivitsy eo aloha eo filazana sy fahombiazan'ny zanak' Samuela koa. Ary dia kivy ny zanak'Israely hoe tsy tantenaina ny zanakao Samuela fa ameo mpanjaka re zahay. Ameo mpanjaka re zahay. Teo zany dia iza no nisafidy hoe tsy ilaina ny zanak' Samuela fa aleo zay aka-mpanjaka. Nangataka ny vahoaka fatary amin'ny androny Ely Andriamanitra no miteny hoe soloina ianao avianao Samuela. Dia nandeha foana ny safidin'ny vahoaka ary dia tonga amin'ny fifidianana ny Saoly izy. Saoly zay endrehana sady tsara bika. Ny ohatran'ny soroky ny olona izy zany lavandrindra. Dia nanitsina ny olona io fa mahafinaritra io. Zay Saoly sady tamin'izany izy dia tovolahy 30 taona tsara tarehy nefa koa voamarika eo amin'ny famaritana ny maizy azy fa sarokenatra fatatsy aoriana izy dia nanjary ny famadika tamin'izany. Dia ao ny fanjakan'ny Saoly 13 hatramin'ny 15. Nanamarika ny Saoly teo amin'ny fanjakana ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra izay nahatonga ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra hiala taminy. Nesorin'Andriamanitra taminy ny fanahy masina. Nosorana ho mpanjaka somatsara izy
fa rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra raha niady tamin'ny Amalekita io nitoromarik'Andriamanitra dia hoe miadia ka ny baby rehetra azakasiana fa hitan'ny Saoly sy ny miaramila fa tsaratsara izy toranga hoentin'ireo dia satria tsy nankatoa i Saoly dia nialan'Andriamanitra izy ohatrany hoe naongan'Andriamanitra teo amin'ny fanjakana izy. Eo no manomboka ny tantara ny fanjakan'i Davida toko faha 40 hatramin'ny 1:30 dia efa mitantara ny amin'ny fanjakan'i Davida, ny fidiran'i Davida eo amin'ny fanjakana izay tsy hoe hita taratra avetrany fa tena mbola miady izy ao izao araka nyvolaza teo ediny tonga dia nitsangany Goliata miantso ny Israely ohatrany hoe teteza mita iarahan'ny Saoly sy Davida eo ny fanjakana rehefa manaraka ny tantara isika fa i Saoly amin'izay fotoan'izay dia tonga mpialona an'i Davida. Mbola tena maka-toerana mihitsy zany eo ny fanjakan'i Davida satria i Saoly ilay naongan'Andriamanitra dia mbola velom-pialonana ary ny fofony ainy. Fantatrareo zany tantara zany izany tsy matadidy an'izany raha mbola sekoly alahady koa ny fisindry Jonatana nanavitra ny Davida. Dia izay ny tantara ao amin'ny Samuela voalohany. Ity texte ity dia voafaritra arak'izany eo amin'ny toko faha 10 ny fialan'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny Saoly ary ao amin'ny toko faha 40 manomboka eo amin'ny 17 dia ny fifanarahan'ny Saoly sy Davida mba tsy ilazana hoe fankafizan'ny Saoly ani Davida. Io mahafinaritra io, mahay mandahateny io, mahay mitendry io. Rehefa nosorana ho mpanjaka Davida eo amin'ny 17 ka niverina tany Rama i Samuela dia voatantara koa fa ny fanaratsy ny lasa tao amin'ny Saoly. Rehefa nampahory azy io fanaratsy io dia nampiantso ani Davida izy antsola iny hitendry fa sady maranitsany izy, mahay mandahateny izy, olona mahafinaritra izy dia nantsony izy rehefa nitendry zava-maneno i Davida dia ambaran'ny soratra masina hoe nanaritra sitrana i Saoly niala ny fanahy ratsy. Izay zany ny texte. Niala tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra nosorana ho mpanjaka i Davida dia raha vao nosorana i Davida voalazan'ny soratra masina fa tamin'ny fotoana nosorana ny Davida ho mpanjaka dia niala ny fanahy tao amin'ny Saoly ary niditra ny fanahy ratsy. Dia manomboka eo ilay olana izay tantarain'ny soratra masina mikasika ny fitondrantenan'ny Saoly. Dia andeha ary sika hijery ireo heverina hoe foto-kevitra azo zaraina atao anatin'ity soratra masina anjara mofinainantsika ity. Amin'izay efa nidinianareo ry havana dia inona ny azonareo lazaina? Sa eto vao mandinika? Ny fihevitro tsy fihevitrareo zany tokoa. Fijerin'Andriamanitra tsy mba toy ny fijerin'ny olona. Andriamanitra hoy ity soratra masina ity dia ny any anaty ny fony jereny. Na koa Andriamanitra no mifidy fa tsy ny olona. Mba olo-kafa indray miteny. Rehefa mangina isika dia miantsoantso izy Safidin'Andriamanitra no mametraka ny olona eo amin'ny andraikiny. Ataoko hoe andraikiny fa tsy toerany.
rehefa mivadika aminy koa dia ahongany. Eny ary nisy foto-kevitra anankidimy reo a zay a nalahatra voalaza namantsika teo tamin'ny fomba hafa fa mampidi-dozany tsy fankatoavana ary zava-dehibe kosa ny fankatoavana. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: ary Samoela nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao Betlehema ary nitsena azy amikovotra ny olona teo an-tanàna ka nanao hoe fihavanana va no hiavinao. Eo aloha moa zany ny zava-nisy dia hoe tena mbola nalahelo an'i Saoly i Samoela. Dia hoy Andriamanitra hoe inona lailovanao an'i Samoela, za rehefa nanda azy. Hitanareo, le mpiara-miasa teo aloha zany tena mbola malahelo an'i Saoly, fa Andriamanitra ny teny tsy isy tokony alelovanao ne za efa nanda azy. Ndany ianao makany Betlehema mitady ny solony. Raha ianao eo amin'ny toeran'ny Samoela dia ahoana? Tia Andriamanitra tia koa mahakamo be. Za mbola malahelo an'i Saoly, irany a hitady olona hisolo an'i Saoly. Fa nankatoy izy. Mahafinaritra foana nijery saritany rehefa mandinika soratra masina. Ny tanànan'ny Rama dia eo ambony kely tsy lavitra ny Betlehema. Raha mijery ny saritany sika, sokafana ny saritany sika eo amin'ny Baiboly. Raha mijery ny valantotra isika dia 20 kilometatra midina mahitsy mianatsimo i Betlehema raha miala eo Rama. Eto makaiza za makery amin'ny limite ny Analamanga. Raha menatsimo, raha makany amin'ny RN7, raha makany amin'ny RN4 dia any Ambohidratrimo Anosy ala any amin'ny 18. Any zany. Zany hoe tsy zavatra hoe tsy nahoraka fa 20 kilometatra elanelan'ny Rama sy Betlehema, tena fikorontanana ara-politika teo amin'ny fiarahamonina ty zavatra ty hoe nahonga n'Andriamanitra hoy ny Saoly, miororo ny tany. Dia iny Samoela makany amin'ny 20 kilometatra mandidina ny fitrangan-javatra, dia hoe fa aninona ty ianao? Samoela io nanositra an'i Saoly, fantatry ny fiarahamonina koa zany. Io ilay mpaminany fa tonga ao an-tanàna. Aninona ty ianao? Nangovotra ny olona, fihavanana sa anafika? Ila fihavanana ianao zany hoe le io moa zany le fiarabana hoe shalom, fiadanana. Ila fihavanana ianao sa inona ny atongavana? Za tonga ho amin'ny fihavanana. Tena hoe ametraka fandriampahalemana, fa tsy anakorotana. Azonareo tsara ve le contexte nitranga tamin'izany, ohatra zany hoe misy filoham-pirenena anankiray niongana, ilay olona iza moa no mametraka ny filoham-pirenena eo amin'ny toerany rehefa manao fianianana izy? Filohan'ny itsy ambany itsy, filohan'ny ACC. Dia iny zany a ngia filohan'ny ACC fa maninona? Lasa hitady olona solon-drapirezy. Azonareo ve? Zay zany nitrangan-javatra politika. Aiza moa ny olona ny tsy orooro vao mahita filohan'ny ACC iny. Trangan-javatra zany raha mpitaina amin'ny fiainantsika izao. Miongana ny fanjakana dia ilay tompony andraikitra mpametrak'olona eo amin'ny andraikitra mahafiloha-mpanjakana no mandehandeha. Aninona? Tady ny solony. Zavatra tena tsy azontsika eritreretiny zany. Dia izay no nampangovotra ny olona. Fa eto zany a ny tiany lazaina ry havana dia ny hoe tandremo fa mampidi-doza sy
mahatonga faharavana ny tsy fankatoavana tahaka ny an'ny Saoly ary zava-dehibe kosa ny fankatoavana ho an'ny Samoela na dia ao anatin'izay tsy fidiny ao anao aza dia ankatoavy ihany aloha ekeo ihany ankehitriny. Zavatra faharoa dia ny hoe Andriamanitra no misafidy araka ny fijeriny. Efa nambarany namantsika teo koa io fihevitra tsy fihevitrareo. Ny Andriamanitra dia mijery ny manontolo ny olona fa tsy niendrika mambika ny fotsiny. Mijery ny manontolo ny olona Andriamanitra ary ny any anatiny indrindra no tsy avelan'Andriamanitra ho tsinotsinona. Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo ary misafidy araka ny fijery ny Andriamanitra fa tsy mirona na voatery rona amin'ny fijeriko sy ny fijerinao. Ny fahatelo dia zava-dehibe ry havana ny heriny atao hoe fanosorana. Hitantsika eo fa raha vao nandray raharaha i Davida fahavalongeza be no natrehany fa resy zany. Azonareo ve zany? Izy zany tsy hoe kely dia io ve ahavita inona fa rehefa nandray ny fanosorana izy niatrika fahavalongeza be avy hatrany rava ny fahavalo. Ny mahazava-dehibe ny fanosorana. Ny fanosorana dia tsony fanomezam-pahefana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona izay nosorany. Ka tsy hijery mihitsy sika hoe io olona io amin'izay ahitantsika azy ivelany, io ve dia havita inona? Io ve dia anahoana? Fa ilay ositra Andriamanitra ho aminy no manan-kery ary entiny manatanteraka ny andraikitra izay nanosorana azy. Fantatsika ve izavy mandray fanosorana eo amin'ny fanompona aty amin'ny FJKM? Raha fotodalana sy fitsipika. Mpitandrina, iza koa? Mpiandry, dekona, mpandray fanasan'ny tompo dia ny atao batisa. Raha mijery ny fotodalana sy ny fitsipika ny katekisa sy ny toriteny dia sy ny liturjia dia tsy ametrahan-tanana. Azonareo ve? Rehefa le mivoaka ao Antsahamanitra na any amin'izay amoahana azy any amin'ny misy azy any fa ny mpiandry no ametrahan-tanana. Azonareo? Fa na izany na izany ny fametrahan-tanana nandraisantsika ny ositra masina dia ny fanahy masina dia nanomboka teo amin'ny batisa, teo amin'ny mpandray fanasan'ny tompo any amin'ireo anjara fanompoana izay voasorotra teo nisy manokana zany hoe ampaherezina manokana. Zany hoe raha misy zany olona sady mpitandrina izy ny efa nandalo fanompon'ny dekona izy no mpiandry izy dia ny azy ny be indrindra. Firy zany? 5. Fa 10 be dia be koa izy zay. Misy zany ny raha tsy mpitandrina izy dia mijanona eo amin'ny 4. Mpandray, batisa, mpandray, mpiandry, dekona ohatra. Ataontsika androso. Ny zavatra tiana hifantoka ao amin'ny tsaintsika zany dia ny hoe zava-dehibe ry havan'ny fanosorana. Ny fahefatra dia amin'izay manetry tena sy tsy heverina no hitsidihan'Andriamanitra. Nalefa daholo ny zanaky Davida maka ny 7 ambiny. Tsisy fidiry, tsy nividian'Andriamanitra reto. Tsisy afa-tsy ireo, mbola misy any ampiandrasan'ondry ihany. Zay le hoe Jesosy be fitity teo mpiandry ondromora, aza vely hitady laza amanjo. Ny olona natao tsinitsinina sy tsy no heverina no hitodihan'Andriamanitra. Zany dia hitantsika taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy voatery ny olona manan-daza fa miantso olona manan-daza koa ny tompo, fa ny olona atao tsinitsinina koa dia hitodihan'Andriamanitra. Tsaroanareo ve ny boky Isaia hoe
natao tsinotsinona sy ny laviny olona izy tsy mateo ty akory tsy manana endrika tiana hojerena akory ohatran'izay dia filazana tandindona ny amin'ny Jesosy Kristy zany ny olona tsy mahafatifaty olona natao tsinotsinona nororana dia zay ao amin'izay manetry tena sy tsy heverina no itodian'Andriamanitra ilay mpiandry-ondry tany an-tsaha ilay mpanao raharaha ary ny farany Andriamanitra dia Andriamanitra tsy toa hitantsika ao amin'ny baiboly manontolo zany Andriamanitra tsy toa Andriamanitra zany hoe tsy azo refesina amin'izay tiany atao izy hoe ny atreto ihany tamin'izao ianao dia zao no nataonao ka amin'izao koa zany ianao dia tokony ianao an'izao fa mety tsy izany tamin'ny andron'ny Davida izy dia nifidy olona fanao tsinotsinona fa tamin'ny andron'ny Paoly izy i Paoly tsy hoe tsinotsinona izy tamin'ny fotoana nitsoan'Andriamanitra fa olona ilay tena préarebe za ambany soka olona tena nanam-pahaizana olona akaiky ny fanjakana mora amin'ny makataratasy anao an'izao fa nivangin'Andriamanitra koa zany olona zany fa antranaram-panandray ny azy iny ndahoary tsy refesina amin'izay tiany atao izy indreto ny fampiarana inona ny azontsika mpiarana an'izany amin'ny fiainan'ny fiangonana ireo misy foto-kevitra 5 inona ny azo ampiarana an'izany ny fankatoavana rehefa i Andriamanitra hoe zao atao dia zany atao iny tena mipetraka eo amin'ny toeran'ny Samuela fa raha mbola ny zavatra ao am-pony dia anka za tsy hoany ny asaoly ihany fa nankatoa izy dia lasa izy afa-tsy ny hoe tsy mora ny andraikitra nanirahana azy fa ao anatin'ny korotana sy ny tabataba fankatoavana aoka feny fankatoavana sika amin'ny fanarahan-diny tompo manaraka ataovy zava-dehibe reny toetra anaty tsy hosodokany ivelany fotsiny sika sanatria mety hoe anambomboatra ny fihetsika ivelany ny fomba fitafy ny fihetsiketsika famindra misy famindra kristianina kelikely izy ity dia izy zao aloha zao efa misy fihetsiketsehana hoe rehefa anina dia zao ny fitondrany anina dia zao ny kanjo anaovana dia misy famindra kristianina koa nefa raha famindra ny mpifokarongony ho efa itsika tsy ngevana mihitsy izy fa tsy fihetsiketsehana ivelany ny fiainana kristianina tena ny ao anaty no miaingy ary manefy ny ety ivelany tsy azontsika terena zany ny ety ivelany fa andao aloha ny ao anaty zany no mahatonga ny hoe raha mbola misy olona koa manao kavinila na tsy mety mbola tsy ampy ny fitaizantsika fiangonana azy aza terena izy tonga dia hoe zao fa ianao no mila mitaiza ny any anatiny ianao tsy teny hoe fa inona koa ny tory teny efa nataony tsy enony tsy mitovy tsy mitovy ny fandraisan'ny olona ny fampianarana dia tsy sasatra mitaiza manomboka any amin'ny katekomena hitantsika reny naseho tamin'ny lahady reny efa tenenina foana nge rehefa rehefa ohatrany reny dia zao foana ny ao an-tsaintsika fiangona hoe mbola mila mitory aminao mazany ny atao hoe zay moa zany i pastera zany tsy tonga dia ohatran'izao hoe tsy mikavina tsy hoy fa nararaky ny vavaka sy ny soratra masina daholo reny azonareo hoe nararaky reny manao pataloha etry zao zao fa reny miraraka ho azy reny tsy mila tenenina rehefa tena ilomantsika ny soratra masina sy ny vavaka tsy mila tenenina zany andao ary mandrosy sika aoka anao zava-dehibe ny fanosorana isika efa nambara teo ny zava-dehibe tokoa ny
fanosorana antsika nanomboka teo amin'ny batisa ahavitana zavatra ny fanaovana ho zava-dehibe ny fanosorana tsy teny ianao hoe inakoa izay zazakely iny inona mivitan'iny zaza vita batisa fa hoanao iny mpanao sanamo avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono nanorenanao hery noho ny mpandrafy ianao dia io ohatra Samoela mbola zazaka izy dia nantsony dia nitombo tao amin'ny Eli tao izy fa tsy iny ve ahasaraka zava-dehibe ny fanosorana ry havana eo ambony eo dia mario tsara fa intelona ny sorana ny Davida ho mpanjaka eto amin'ity mofinainy ity andininy 17 dia hoe osory eo anatrehan'ny rahalahiny izy tao an-tranony izy zany no sorana ny faharoa dia eo amin'ny fandraisan'ny raharaha mampanjaka vita ny olakolana samihafa tamin'ny Saoly dia tao Hebrona ny fahatelo manamarika ny fahatelo dia ny fisiany ny fanekena nataon'ny Davida mialohany na nosorana azy hitantsika ery amin'ny 3:30 zany tao Hebrona ihany ny fanosorana fahatelo Samoela 2:5-7 ialohavan'ny teny hoe fanekena dia indrindra antsika rehefa mamaky dia fangamotsy efa nosorany Davida tao an-tranony izy aloha rehefa avy eo tao Hebrona rehefa avy eo tao Hebrona ihany fa nialohavan'ny fanekena zavatra samihafa ireo tena hoe misy dikany ireny ataovy zava-dehibe ny fanosorana ary satria hoe ao manetry tena no itidian'Andriamanitra dia ho fiainantsika ny hoe omeo lanja ny hafa aza atao ohatran'ny Jesy hoe ireo daholo fa dia adinony tany ilay mpiandrondry kely omeo lanja ny hafa ary manetretena koa ianao fahaizana manome lanja ny hafa dia miara-dalana amin'ny fananana fanetretena aza manao tsinitsinina ny hafa manana fanetretena ary ny fahadimy farany aza refesina amin'ny zava-misy na nefa nitranga ny fomba an'Andriamanitra fa manana ny fomba fiasany mitranga ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra tsy voatery ny fomba fiasany tamin'ny andron-drasalama no fomba fiasany amin'ny vanim-potoana ny fiangonana ankehitriny anatin'ny volana Aogositra moa isika ho tsarovany izany hoe fahafoizantena ny rasalama tsy voatery ny fomba fiasany tamin'izany no fomba fiasany izao tsy voatery ny nanasitranany marary anankiray no anasitranany ny marary anankiray marary anankiray mety sitrany ny aretina mbola andeha ihany izy dia arary dia ho faty fa ny marary anankiray no sitranany tao anatin'ny fahafatesana ny farana teo amin'ny fangiry firiana sy ny fandrona ny fahafatesana zany mantsy dia lazaina antsika kristianina foana hoe ny fahafatesana dia karazan'ny fahanasitranany fifaranany fangiry firiana sy ny fandrona ny fahafatesana ary aorianan'ny fahafatesana dia inona fahavelomana mandrakizay dia ino moa tena hoe ho antsika izay nanatrika ny fandevenana tamin'ny farany dia ny afatra dia hoe ny fahafatesana no mandalo fa ny fiainana no mandrakizay azonao reo ve zany zany tokony hivelomantsika kristianina Andriamanitra dia manana ny fomba fiasany amin'ny toe-javatra tsirairay avy amin'ny trangan-javatra tsirairay avy amin'ny fotoanany avy fa tsy hitovy amin'izay ny idiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny zava-mitranga amin'ny fiainako no idiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny zava-mitranga amin'ny fiainanao sy ny fiainan'ny hafa iny tsy hitovizantsika amin'ny sekta ny sekta dia satria nanasitran'Andriamanitra dia sitrana fa tsy voatery hanasitrana amin'ny lafiny hoe fivoahana ao anatin'ny aretina lasa mirijarija Andriamanitra mety lalakafa no hitondrana dia izay Andriamanitra tsy toa Andriamanitra tsy refesitsika ny zava-misy na ny zavatra efa nitranga Andriamanitra fa manana ny fiasany manokana dia rivavaka isika ry havana dia fifaliana ho anay mandrakariva Andriamanitra ny mandray ny famanginao ao anatin'ny
fiarahamandinika soratra masina hiasanao amin'ny masonay ny momba anay rehetra hatrany amin'ny aty fonay ka hatakaranay ny harena ny teninao mampidi-doza tokoa ary mahatonga faharavana eo amin'ny fiainanay ny tsy fankatoavana omeo anay ny fanay masina mba hiainanay amin'ny fankatoavana eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ao amin'ny fanompona eo amin'ny asa mandrara eo amin'ny fiainana ankohonana meo anay ny fanay masina mba hanekenay ny fijerinao na dia misy toe-javatra everinay to tsy araka ny sitraponay ary tsy maharesy lahatra anay azy ny ataonao ny fiainan'ny fiangonana meo anay ny fanay masina mba hanositra anay indray ka hanananay fahefana andresy izay mety ho everina ho fahavalogoavana indrindra toan'ny Goliata dia tsy hifaly izay satria zanakao Andriamanitra fa hanetry tena sy hanome lanja ny hafa indrindra koa dia misaotra anao Tompo no ny fahafantaranay fa Andriamanitra tsy toy ianao ka manao izay tianao atao eo amin'ny fitondrana ny tantaranay ny tantaran'ny ankonanay ny firenenay ary izao tontolo izao mihitsy petraka eo am-pelantananao ny tontolo andro izay efa nandaranay ny fotoananay tsirairay avy ampio izahay mba hatanteraka ireny araka ny sitraponao ho fijoroana vavolombelonao dia taio koa mba ho tanteraka aminay ny teninao fa zanakao sy asan'ny tananao izahay dia adidinao ihany tonanay eo aminao ny ankonanay tsirairay na lavitra anay izy ireny na akaiky anay ninina momba azy ianao mandinika ny vosin'ny fo no ametraka ny fahasaovanao amin'ny fiainan'izy ireny ary dia ho tsinjovinao Tompo ny fiangonanao mba ho fiangonana mivelona amin'ny fankatoavana ny fanetretena ny fanaovanao zava-dehibe ny fanosorana ka manomboka eo amin'ny vita batisa hatramin'ireo tompona andraikitra nandray izany fanosorana izany dia samy kery hanafatratra hiasa mijotso sy amin'ny mpivaliana ahatanteraka ny fanomponanao Andriamanitro irinay ianao mbola ho eto amin'ny firenenay aza miala eto amin'ny firenenay dia apetrao eto ny fanainao masina mba hitondra ny firenenay amin'ny fiadanana akambanay ny vavaka amin'ny anampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ho anay ary mamelany eloka hitahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ny fanantenana amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina amen petraka isika ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen